Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com. Misaotra ny tompontsika nomeny tombonandro, ary amin'ity tombonandro ity dia mbola iran'ny tompo anompo azy eo amin'ny fiainantsika isan'andro itsika. Vitao izay nanondrahan'ny tompo anao, vitao izay nanondrahan'ny tompo anao. O Jesosy tamin'Andriamanitra nivavaka hoe vitako ny asa nomena ahy ataoko. Jaonina toko 17 andininy 4 tapany 2. Manao inona ety ambonin'ny tany ety moa ianao io e? Hitady vola ohatran'ny olona izao tontolo izao? Anontaniao an'Andriamanitra izay antom-pisianao e. Raha nandray famonjena ianao, katsao ny fanjakan'Andriamanitra, katsao ny fahamarinana, katsao izay ahafantaranao ny iraka ny antsoinanao ety, de omeny anao mihoatra izay rehetra ilainao anatanteranao izany iraka izany. Ny orinasa maniraka mpiasa de miantoka ny mpiasa irahany, na sarandalana izany, na sakafo izany, na ny trano itoerana izany, hatramin'ny tsy ampozina de mamatsy an'izany ny orinasa. Ka Andriamanitra manome mihoatra no izay ilain'ny irana. Fa ny fanontaniana mipetraka de ny hoe manefa tokoa ny iraka ny antsoin'Andriamanitra anao ve ianao eto amin'ity tany fandalovana ity? Aza atao tahaka ny akanjo hoe voazaitra ny akanjo e, kanefa tsy nisy bokotra akory, na hoe tahaka ny trano, vita le trano kanefa tsy voalalotra akory, mbola tsy misy varavarana sy varavarankely. Aza manao an'izany o Jesosy hoe vita teo amin'ny hazo fijaliana, vitany ny nanondran'Andriamanitra azy. Manafa ny Jesosy, aza manao fanompoana zara fa vita. Nde ary ombana amin'izao vavaka izao isika. Jesosy, inona no iraka iantsonao eto amin'ity tany ity? Ampio mba havita tsara izay ny antsoinao Misaotra Tompo, amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com.